Iny zany hoe Finoan'Andriamanitra zany. Koplandiany no miteny ozy izy hoe io le nitenentsika teo, nampiasa ny teny voasoratra Andriamanitra mba hahafahany mampiasa ny finony. Zany hoe Andriamanitra koa zany tsy afaka manao zavatra raha tsy mino aloha, dia Andriamanitra koa nefany tsy afaka mino raha tsy mampiasa ny teny ao amin'ny Baiboly aloha. Wow! Zao ny famakiny an'ity, tadidinareo le teny azony kenetaginina. Ny kenetaginina Marka 7:17-20 fa ny 2:20 dia miteny an'izao hoe fa hoy Jesosy tamin'ny mpianatra, manana Finoan'Andriamanitra ianareo, lazaiko aminareo marina tokoa, na iza nilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindraka mianjery any anaty ranomasina ary tsy mihanana ampoly fa mino zay fa ho tonga aminy zay lazainy dia ho azony zany. Zay le izy lazaiko aminareo marina tokoa, na inona tonononareo ny fivavahana sy angatahanareo amin'ny finoana dia mino fahefana indray ianareo dia ho azonareo zany. Zay dia eo amboniny zany misy an'ity hoe manana Finoan'Andriamanitra ianareo. Amin'ny teny Grika io nanoratana azy dia ohatr'izao hoe ekete pistine teo, ekete aie verbe avoir deuxième pluriel impératif, aie manana, pistine pistis finoana, teo génitif. Dia eo amin'izay tsika zany ho an'izay mahay teny Grika, fa na tsy mahay arina ianao dia tenenika any le izy dia hitanao hoe tsy zavatra miteny teo foana. Fa ny teny Grika misy génitif anankiroa, misy ny génitif objectif dia misy ny génitif subjectif. Ny génitif objectif zany dia zao hoe le pistine teo finoana, teo raha ohatra io zany ka subjectif, génitif subjectif dia hoe objectif aloha hoe epistine teo zany hoe ny antefan'le finoana zany dia Andriamanitra, dia zay no nandikana an'ity hoe finoana an'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra, izy miantefan'ny finoana. Zay le hoe génitif objectif. Fa io raha dika hoe génitif subjectif dia lasa foi de Dieu indray le izy zany dia zay no mahatonga le hoe manana Finoan'Andriamanitra. Azontsika dia azo adika amin'ireo roa ireo izy, dia ninazy zany ny andikany azy dia hoe manana Finoan'Andriamanitra, satria Andriamanitra mana finoana. Ny Finoan'Andriamanitra rehefa ampiasainy dia vita ny manisaka ny tendrombohitra ny anaty ranomasina. Raha manana zay Finoan'Andriamanitra zay koa ianao zany dia tonononao le tendrombohitra hoe ndana makany anaty ranomasina dia makany koa ny tendrombohitra. Zay io zany no mahatonga anazy miteny hoe Andriamanitra koa mila finoana mba hahafahany manao zavatra ary mampiasa teny voasoratra izy ananany an'izay finoana izay. Dia ny amakin'ny Hebreo 1:17 nanomboantsika n'ity fampianaran'ity dia ohatr'izao hoe ny finoanany tenin'Andriamanitra ny naharian'Andriamanitra izao tontolo izao. Zany hoe satria ho ny Andriamanitra nino ny teniny dia lasa nisy izao tontolo izao. Fa raha vao tsy nino izy tsy nanana an'ilay finoana dia tsy nisy izao tontolo izao. Zay no andraisany an'io. Dia ozy izy kenetaginina hoe having faith in your faith. Mino ny finoanao, mila mino ny finoanao ianao, zay zava-dehibe. Mino fotsiny ihany, zay ny dikan'io raha miteny hafa. Dia izy koa izy misy fitsipika na lalana ara-panahy, io le loi spirituel lazaiko. Misy fitsipika na lalana ara-panahy izay mandrindra ny karazam-bavaka sasany. Raha mivavaka ho an'ny zavatra iray ianao na mba hanova zavatra, aza mivavaka mihitsy hoe raha, aza asiana hoe raha zany mivavaka ataonao. Raha manao izany ianao dia manaraka fitsipika ratsy ary tsy ahomby zany. Raha zao Andriamanitra, raha sitako Andriamanitra dia ataova izao, raha zao Andriamanitra dia ataova, aza asiana an'izany mihitsy mivavaka, tonga dia atao fotsiny hoe meo ary zao omena anahy, zao le omena anahy. Fa raha tsy zany ozy izy dia fitsipika ratsy miarahanao tsy ahomby mihitsy ianao. Ho Jesosy tamiko tamin'izy le révélation, connaissance par la révélation, tamin'izy le mbola paralysé,
raha tsy nihetsika ianao nanomboka sitrana mantsy raha tsy nihetsika ianao tsy afaka nanao izany tanao mila anao mihetsika mila anao mivavaka mila anao manao zavatra zay Andriamanitra vao afaka manasitrana anao fa raha vao tsy nanao ianao dia tsy afaka manao izany dia hoy ny navaliko mbola tsy tena nanam-pinoana ihany zany izy teto hoe fantatro tompo fa tsy maheno tsara dia mbola nanamafy Jesosy hoe tsia efa nolazaiko anao fa tsy afaka manao ninninna zany ny Andriamanitra ny tenim-pinoana tsy afaka manao ninninna izy fa miainga amin'ny finoanao miainga amin'ny zavatra teneninao sy ataonao zay Andriamanitra vao mahavita manao zavatra. Frederick Price io koa dia anisan'ny tenim-pinoana malaza be any Amerika teny evangelista moa filazanjareo azy tsy afaka manao na inona eto ambonin'ny tany Andriamanitra raha tsy avelantsika hanao izany amin'ny alalan'ny vavaka. Robert Tilton Robert Tilton koa anisan'ny malaza momba an'izany rehefa manomboka mino zavatra ray ianao dia manomboka mino izany koa Andriamanitra ianao zany no mitarika dia isy zavatra nomboka hitranga voninahitra ho an'Andriamanitra zay le mazava-dehibe mila mino aloha ianao zay vao mino koa Andriamanitra tovy ny finoana reo sy Andriamanitra ozy ihany Tilton hoe ny finoana ampiasaina dia hery ampiasaina mampiasa finoana ianao zany dia mampiasa hery rehefa manomboka mihetsika amin'ny fiankinana amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia mamela ny fahaiza-manao n'Andriamanitra hiasa ho anao tsy afaka miasa mihitsy zany kapasiten'Andriamanitra tsy afaka manao ninninna raha tsy miankina amin'ny tenin'Andriamanitra aloha ianao zay vao mamela ny fahaiza-manao n'Andriamanitra hiasa ho anao. Ho an'ny tenim-pinoana zany ny atao hoe finoana dia fidirana amin'ireo loi spirituel manaraka loi spirituel fotsiny zany ny atao hoe finoana. Ny loi voalohany manonona dia mahazo tonony ataovy raiso tatarao ty Marka 11:23-24 zako aminareo manana tokoa na iza laza amin'ity tenimbotry ty hoe mifindrany mianjerany naty ranomasina ary tsy hananao to faminy fo tonga ny zavatra lazainy dia ho azony zany lazaiko aminareo na inona tononinareo amin'ny fivavahana tsy angatanareo dia minofa efa nandray anareo ary ho azonareo zany. Io ny loi voalohany loi spirituel voalohany. Loi spirituel faharoa loi de compensation Galatiana 5:7-9 aza mety fitahany ianareo Andriamanitra tsy azo fazifazina fa zay efa afin'ny olona no jinjainy zay mamafy ho an'ny nofony dia jija fahasimbana ho an'ny nofo ary zay mamafy ho amin'ny fanahy dia jija fiainao mandrakizay ho amin'ny fanahy ty lazaina dia tsotra rehefa mamafy katsaka ianao dia mahazo katsaka farakatsaka anankiroa voan'ny roa fotsiny ary nafafinao dia rehefa avy eo anao mahazo tao katsaka be dia be dia ohatr'izay koa rehefa mamafy vola ianao dia mahazo vola raha te hahazo vola ianao mamafaza vola zay dika zay manomeza foana mameza dia zay mahatonga dralahy palakarena be mihitsy ry zalahy vokatr'izay zavatra zay. Lalàna fahatelo loi du centuple na loi du centuple Marka 10:20 sy 13 hoy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy olona efa nahafohy trano na rala na anabavy na reny na ray na zanaka na tany no ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato hoeny amin'izao fiainana andro ankehitriny zao dia trano rala anabavy reny zanaka tany mba mifanenjehana raha azo gominy dia gominy ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Io zany manomenao dia mahazo zato hoeny amin'le omenao ary tovy amin'iny mihitsy zay afafinao ihany mijinjainao fa Andriamanitra tsy azo vazivazina lalàna mipetraka zany marina foana io lalàna io. Ny olana nefa dia zao hoe raha tsy mahazo ianao dia ahoana misy olona nge efa milahatra foana ery amin'ny fijerena sinema ery isaka larobisy isaka lahady sabotsy milahatra foana io ihany izy tsy miova ihany izy io fa izy aloha dia milay foana ny akanjony makeo raha tsy mahazo ianao dia ahoana dia tsy ampy finoana ianao zany finoanao ny olana ozy izy Robert Tilton efa manomboka eto zao ny fahombiazana ici et maintenant zao manomboka fahombiazana miankina aminao no manantona sy maka azy
raha tsy mahomby ianao dia atsoanao zany fa tsy an'Andriamanitra. Ianao maharitra ny avony fahombiazanao, anao ny safidy, any aminao ny baolina. Ianao ny diso fa tsy Andriamanitra, matoa ianao tsy mahazo. Na koa ianao tsy ampy fanomezana, satria zay arakaraka ny zay afafinao ihany no jinjainao. Na ianao tsy ampy fanomezana. Ozy izy Kenneth Copeland, quand on ataoko teny frantsay am'izay izy eto fa tsy vitako tsony andika anazy ny teny gasy. Rehefa ny olona izy mametra bola any an-danitra any amin'Andriamanitra amin'ny fanaovana fafolo-karena sy fanaovana fanatitra. Rehefa mametra bola amin'Andriamanitra any an-danitra ny olona ozy izy dia manana zo izy hitaka an'izany amin'ny alalana fanaovana retrait. Haitsika zany rehefa manao ay amin'ny vola dépôt retrait. Afaka maka an'iny vola iny na roviana na roviana ianao. Mahafinaritra amin'ny bankin'Andriamanitra ozy izy dia zao tsy arafesina, tsy mety loha ary tsy lany kadradraka sy kalalao. Zay ny banky any. Fa faharoa, ny banky eto any manao 2%, 5% ny intérêt, fa ny any multiplication. Azo 100 eny, 200 eny, 300 eny arakaraka finoanao. Mety 5% fotsiny. Dia afaka mitaka an'izay ianao fa mila mametraka aloha. Matoa ianao zany tsy nahazo dia tsy nametraka. Za nahita olona ramatoa be zay efa retraite izy. 3 taona ny retraite tsy azo, tsy vita mihitsy. Aka ny retraiteny amin'izay izy zany. Vola be zany retraite 3 taona zany izy mpiasa-panjakana. Fa azo le retraite. Na nafantariko zay misy namako ny natsony niaraka taminy anao garde du corps. Azo le retraite nalaina tany amin'ny banky dia inona naterina tany am-piangonana tany am-pastera daholo le retraite ray manontolo. Efa maty le ramatoa zao tsy dia hitako nisy liovainona ny fiainany fa fa maninona na le frena bus ho an'le namako raha tsisy. Raha terina ny am-piangonana daholo hoe zavatra be ho misy vokatriny. Zafikely le namako ny ray aman-dreny tsisy niova ny fiainany, lasa tany ny retraite 3 taona. Dia mempanakarena botsina tsy hitatsony mason'le pastera mpanao tenim-pinoana matavy be ohatran'ireny izy fa ianao tsy miova ny fiainanao satria aterinao any amin'ny daholo volanao io. Na ianao tsy ampy fanolora-tena, tsy ampy engagement, mety efa nanolotra vola ianao fa ianao mety tsy tena manompo tsara ao amin'ilay fiangonana, dia izay tsy azahoanao an'io zavatra io.